Pejy politika sosialy androany misokatra amin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lapan'ny intérieurpirenena tetsy Tsimbazaza misy miran'ireo parlemanta momba ny petololam-panjakana sy ny fitsipika parlementaire ho amin'ny filohan'ity androm-panjakana ity dia amin'ny fisiny fa ny fifamatoran'ny fiara-miasa eo amin'ny samy parlemanta no tazana ary misy ny fanjakana tsaran-tapana eto Madagasikara. Misokatra eto amin'ny fomba ofisialy Androany Maraina misy amin'ny rangahy parlementaire momba ny petololam-panjakana sy ny fitsipika parlementaire tena milapa ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza sy milera izay mitoana ny antenimieran'ny francophonie ary koa ny masovo frantsay sy ny EISA nanamafy ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy nandritra ilanina mpanikafana fa ny fifamatoran'ny fiara-miasa eo amin'ny samy parlementaire mitanjona ary misy ny fanjakana tsara-tantana eto Madagasikara. Tanjon'izy dia araka ny filamatra tsika dia isin'ny bonne gouvernance fitondram-panjakana tsara-tantana sy afahan'ny sy vahoaka na ny lohana ihany koa mandinika hoe miova ny titety-bolam-panjakana izay rosotia fanaraka tsara amin'ny plan national pour le développement na ny politique générale de l'État dia jirina zany arakaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena io mifanandrify tsara hoe ty sa manahoana ka misy ombaombahoaka zany sy ny senteur zany hoe ny parlementaire ny ankapobeny dia ilaina ny ahafantatra an'izay ka fampitomboana ny andraindray sy fanofanana andreo parlementaire tsika zany zay mahatonga ty zavatra ty dia zay iarahantsika ao anatin'ny fianakaviana ny assemblée parlementaire de la francophonie io dia tsy maintsy mihinda base rehetrarehetra angalazotonga ty voalohany ny parlementaire dirigé ny fa hoe mahafantatra rehetrany iny ny plan national de développement iny ny politique générale de l'État miaingy van'ireo reportero zany no entiny mijery amle zavatra amin'ny ankapobeny ary efa hita izy amin'ny ankapobeny dia izay mipolitiana amin'izay amin'ny atsipiriana. Aritra Orlandro misy amin'ny fampifanana ary teknisiana avy amin'ny antenimieran'ny francophonie no mpamitofana mandray anjara ary izara ny tretefany ihany koa ireo parlementaire togolais sy sénégalais.